Tena avitrany eto amin'ny fitoam-bavaka lehibe nahatsiarovana ny azo fijaliana Jesoa Kristy ny filohan'ny katekizamika raha voninkazo teto Antsiranana. Efa volo maro teto rahateo ireo tanora sy ireo mpoetra manao ny tantara ny azo fijaliana mirakitra ny fotoana namantsihana ny Jesoa Kristy teo amin'ny hazo. Vavaka no aliantsika aty. Associé am'zay teo ihany koa ny fahatsiarovana ny fahafatesany sy ny tsiarovana ny fotoana nitsanganany tamin'ny maty. Monseigneur Jean-Claude Ranvianarso evêque-ny Miarinarivo nitarika izany fitoam-bavaka lehibe izany. Ny evêque rahateo mitsoka ny varatraza ny université manan'olona ny ranomasina sy nampotrin'ireo tanora maro izay nivorona teto nefa izany. Nanao ny lalana azo fijaliana asika ary tao hoe milamina sara ary totosana mpivavaka. Zaho manokana mentera anteny atena navavaka le fanentanana androany ary ataoko hoe nafinaritra koa ny fanotrona ny olombe ny président tonga miaraka ny mivavaka tamin'ny ankizy. Misy azoko amin'ny dixième city dia mitsovin'ny masina zahay dia maro ny fahasoavana azonay aty Antsiranana. Maro mianatra azoko tamin'ny famonjena GMZ. Tsy nanengenako aloha nandehanako a Diego atoy satria nahita nama zahay afapo amin'ny ambiance na resaka aloha tsy nanengena zay tsy niavy aty ro maneny. Maro isan'olo mamonjy GMZ satria efa tafiditra anatin'ny olo maro zany resaka GMZ toy. Vaky tanàna no nentina manomboka amin'ny fotoana miala tamin'ireo toby misy ireo tanora tsirairay ary ny farana teto amin'ny Belle Rose toerana izay manomboana ny firenena ny fahafito.